Mbola fifaliana ho antsika ny miombom-bavaka ao anatin'izao fotoana izay natokantsika mba ifampitondrana-bavaka izao. Koa asaiko ampitiavana ary ianao fa anatanteraka izany vavaka izany isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao izahay. Satria tombom-potoana mbola omenao anay indrindra ao anatin'izao fafana mitondra eo anatrehanao ny antom-bavaka izao. Mangataka hatrany izahay famelan-keloka. Fahazahonantoka ihany koa ny valim-bavaka ara-potoana araky ny sitraponao. Satria amin'izao fotoana izao Tompo dia misy ireo namanay izay manomana programa manokana indrindra hiatrehana ny famaranana ity taona ity. Hiatrehana ihany koa ny voalohan'ny taona. Amaha-olombelona Tompo dia tsy maintsy manankina izany eo anatrehanao izay satria voafetra ihany. Koa iombonana amin'izy ireo mba omenao fo sy saina tony afana mandamina ny zavatra rehetra atanteraka izany araky ny sitraponao ka ho tombotsoa tsy ho an'ny fiainana ara-no fiainana ny fiatrena izany fa ihany koa ny fiainana ara-panahy. Koa omemboninahitra ianao Tompo ny amin'ny fidiranao an-tsehatra ho tanteraka soamantsara ny programa izay fakinasa sy homanina ary ho fifaliana ihany koa ny amin'izany. Tonoina ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.